Anisan'ny atrika lalao goavana ihany koa efa tsy hoe lama faran'ny volana jolay iny ny jona ny zafady ny kibam-pirenena malagasy ho Anita Ranja baolina lavalava ny Makidy Madagasikara izany ao anatin'ny fanomanantena tanteraka izy ireo amin'izao fotoan'izao. Tamin'ity herinandro ity ary dia nanafatra manam-pahaizana frantsay amin'ny lafin'ny fanomanana ara-batana ny Makidy Madagasikara Alex Hernandez izay no anaran'ity manam-pahaizana amin'ny fanomanana ara-batana ity izay nanome ny traikefany ho an'ny Makidy Madagasikara. Nanomboka ny alarobia teo ka ny farana tamin'ny zoma dia nanaraka fanazarantena manokana izay miompana amin'ny fanomanana ara-batana ny Makidy Madagasikara izay notarihan'ilay frantsay Hernandez Alex manam-pahaizana manokana amin'ny fanomanana ny atleta ara-batana. Isan'ny nahazo izany ny Makidy Madagasikara nandritra izao fandalovany eto amintsika izao. Je suis venu faire une petite répondre à une demande pour aider un petit peu sur la préparation physique. Donc, comme c'est ma spécialité, je suis préparateur physique dans le rugby et dans d'autres activités aussi. On a décidé avec Bertin, donc on a discuté un petit peu des points forts et des points faibles de l'équipe des Maquis. Et on a décidé de travailler tout ce qui était le renforcement musculaire, c'est-à-dire le développement de la force, pour pouvoir gagner en intensité sur les combats, en sachant que les Maquis, leur point fort c'était la mobilité. Et donc on a voulu choisir le thème de l'intensité, de la puissance et du développement de la force. Nambarany Bertin Zout fa lesoka tamin'ny taona lasa ny tsy fahampian'ny tatsaka ara-batana koa izay indrindra no nanafarana ity mpanomana ara-batana ity. Mariako voalohany angamba dia hoe ny resaka taktika, teknika dia efa natao nandritra ny taona maro. Fa ny amin'ity taona ity ny hanamafisana hoe tena ny révision angamba ny amin'ny taktika sy teknika fa ny fizika mihitsy ny tena namafisinay amin'ity taona ity. Dia zay zany mahatonga ny hoe naka ny antsoan'io namany io tonga teto moa izy tamin'ny le tournoi assiette fédérale iny dia tamin'iny nionana taminy dia nahita ny fiovany la réunion zany dia nanontany hoe fa ahoana ina nampiovanareo dia hoe nisy préparateur physique anankiray izy dia préparateur physique combat rehetrarehetra dia préparateur physique en athlétisme dia préparateur physique ny sélection la réunion fa izy nefany mba natsony la réunion koa dia indramitsika izy zany ka ny fizika ny tena napetraka ny amin'ity taona ity fa famerenandesona ny zavatra hafa rehetra dia zay ny anisan'ny mahatongavany dia mbola fanampin'izay mbola isy olona mpitarika ny mêlée ny 15 de France ho avy koa asana ny alohan'ny andehanana ny la réunion anofana ny mpanao mêlée atsika fotsiny zany zany hanamafisana ny hoe io zany somary kely tsika dia tsy maintsy nitanjaka ny alehibiazina dia ny mêlée koa makely atsika dia tsy maintsy mila ny teknika na mêlée rehetrarehetra. Roa volana eo sisa manahoana raha ny tokonaina manahoana fahitanao ny ekipam-pirenena amin'izao fotoana izao marina fa mbola 9-20 izy ireo manahoana no avintsika amin'izay. Ny zavatra anankiray tena tsara ngamba dia ny fahafantarany dralahy sy ny fahatsapana fa hoe coupe du monde no atrehana ary eo ny angaviako ny rehetrarehetra mba hitovy saina amin'ny Makia hoe mahatsapa hoe coupe du monde tokoa no tanjona ilaina andehanana ka ny anoko ambaravarana ny amin'ny coupe du monde io zany tsy ho vita amin'ny Makia rehetra fa mila ny rehetrarehetra indrindrindrindra ny mazay milaza ho manam-pahefana rehetra eto tanàna dia tokony hatsapa fa raharaha-pirenena izy ity ka ny Makia dia efa mipetraka ao andohany ao foana ho an'ny Londres anika tsy mora tsy sarotra ny mametraka aminy zay zavatra rehetra tiana ho apetraka fa efa sainy efa mipetraka amin'izay hoe mila miaritra mila mijaly mila miakina amin'ny herin'ny tena fa tsy mana-tena nizaniza amin'ny tanany'ity mission ity. Amin'ny tapaky ny volana jonany dia mbola hiatrika lalao fitsapana atsy amin'ny nosy la réunion ny Makidy Madagasikara mialoha ny hiatrehana ny kanina sy ny fanitsanana amin'ny andehanana any amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany.